Faritra maro amin'ny tapany atsimo nosiny amin'izao fotoana izao no nahazo fampitandremana loza amin'ny tatao miloko mena noho ny fisian'ilay rivodoza jude zay ao amin'ny lakan-drano Mozambika ao amin'izao fotoana izao. Raha ny tombana dia hiditra ny tanety eo anelanelan'ny Toliara voalohany sy Androka ao amin'ny distrika Nampany Aniwal. Narapitso fa maraina be ity rivodoza ity araky ny vinavinany ny sampana mpamantatry ny toetrandro amin'ny tanjaka cyclone tropical miaraka amin'ny rivotra 20 kilometatra isan'ora moa no idirany an-tanety any amin'ny faritra atsimo nosiny. Ireo tompona andrakim-panjakana any an-toerana Hetsankilany dia efa miantso ireo mponina amin'ny faritra iva zay manamorona ny renirano fiherenana mangoky onlahy linta mba hamonjy ireo toerana voatokana. Ao Sakara dia efa tapaka amin'ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fafito vokatry ny fianjaran'ny hazo. Vokatry ny rivotra mifofofo ny maraina teo dia andron-jiro maro ihany koa no efa nianjera eny amin'ny arabe vokany tapaka ny jiro any an-toerana. Vaky ny fefoloha izay manandrify ny fokotany Andranomenina tetsy amin'ny commune Ankadikely Lafy etsy amin'ny distrika Avaratrano. Andro tamin'ny efatra ora maraina no niseho izany raha nambarany Gendarmeria Pirenena. Vokatry ny rotsakorana dia niakatra ny renirano Mamba izay mandalo eo amin'ity fokotany ity. Dibotrano avokoa ny tanimbary tonga teny an-toerana Gendarmeria Pirenena mamonjy ireo fianakaviana izay mipetraka manamorona ny tanimbary Dibotrano. Nitoana tanteraka amin'ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahatelo noho ny fiakaran'ny rano teo an-dombo-tany izay mampitohy any Sabotsynamehana sy Ankadikely Lafy. Tonga teny an-toerana ihany koa ny ekipa Plan National misana ny loza sy ny tandindin-doza na ny PNGRC niaraka tamin'ny corps de protection civile sy ny sapeur pompier namonjy ireo traboina. Ho avy eto Madagasikara ny kabeso ny mpanjaka toera raha ny vaovao izay nampitahin'ny gouvernement faritra Menabe dia ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana aprila izao no alaina ny Paris renivohitra frantsay ny kabeso ny mpanjaka toera sy ireo miaramila roa lahy izay niaraka taminy. Ao amin'ny faritra Menabe moa no andraisana voalohany ireto kabeso ireto raha ny nampitahin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Tonga any Morondava amin'izao fotoana izao ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Maradona Volamiranty miaraka amin'ny fampitinika amin'ireo fombafomba atao rehefa tafaverina eto Madagasikara ilay kabeso ny mpanjaka toera sy ireo miaramila roa niaraka taminy ity. Isan'ireo misitraka ireo tetikasa maro fanatsarana famatsian-drano ny distrika ny Amboasary Atsimo. Misy ny fametrahana lakan-drano vaovao miampy pompe roa amin'ny manin-drano sy sivana sy fitatavanana rano amin'ny alalan'ny tetikasa miontsy izay vakiany banky iraisam-pirenena vola. Ankoatra izay dia misy koa ny fametrahana pompe ambonin'ny tany roa hafa sy pompe vonjitaitra iray izay mahazo ao Amboasary ary pompe roa hafa sy iray hafa izay mizotra makany amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana famatsin-drano any an-toerana ihany koa ny fametrahana efitrano laboratoire misy fitaovana sy takela masoandro ary jiro azo avy amin'ny masoandro. Ankoatra izay moa ny fametrahana ny vondrom-piarena herinaratra izay manana tanjaka 200 kVA mba ahafahana manohy ny famatsin-drano raha sanatria misy ny tranga fahatapahany herinaratra. Fa amboim-pionan'ireo skoto afrikana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao nanomboka ny fahatelo ambin'ny folo volana martsa lasa teo dia skoto avy amin'ny firenena afrikana maro no mandray anjara amin'izao fotoana izao amin'ilay lasy izay atao eny amin'ny complexe CNAP Savontovorona aharitra hatramin'ny faha 14 volana martsa izany lasy izany. Tafiditra indrindra moa amin'ny fankalazana ny andro afrikana ny skotisma izay ankalazaina eto Madagasikara ity lasy ity. Rampitso etsy Analakely no ivon'ny fankalazana. Solontenan'ny skoto avy amin'ny firenena afrikana misy 30 no andrasana amin'ny ivon'ny fankalazana io.